Ny fanafana ny ampita ny ranomasina mena, izany no dinika amaranantsika ny herinandro manasana am-pitiavana. Zoma fahavalon'ny volana aogositra mandeha ny fotoana, miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'ny aran'ny tompo tafahoana soamatsara, amarana ny herinandro isika kanefa herinandro izay nahafinaritra fa nitondra fanafana ao antsika Andriamanitra. Andeha hivavaka isika ankehitriny. Raha io misaotra anao izahay fa nitantaninao tafahoana soamatsara izay famaranana ny herinandro izao izay anomanana anay hidirana ny amin'ny sabata rahampitso. Mitahianay, tantano izahay, mangataka anefa izay ny amelanao ny elokay, aoka mba ho vita fihavanana aminao ny tsirairay avy, ka esorinao ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotana izany. Mangataka ary izay, ny fanenao masina kosa no arotsaka ao an-temponay ka ampianatra anay tsara ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Ny fanafana. Hitantsika tsara ny andinina atao tadina. Andao mba iarahantsika manao indray ary aloha. Exodus 2:10 ka ny andinina 3:10 sy 4:10 izay manao hoe ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra. Mijanona. Vao hitanareo ny famonjena izay ataonao anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ao anareo, fa ianareo kosa angina. Fantatsika tsara fa ny fiampitanany ranomasina mena no azo lazaina hoe fanandramana lehibe sarobidy indrindra sy mahagaga tamin'ny fanandramana vahoakan'Andriamanitra ka nahitana ny eo ny lanitra ho an'izao tontolo izao ny herin'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra. Amin'ny maha-olombelona dia toa ohatrany tena sarotra inoana ilay toy zavatra, kanefa dia hitantsika tsara fa nandresy Andriamanitra. Nitondra fanafahana ho an'ilay vahoakan'Andriamanitra, ny fanarahana ny fandaminana izay apetrak'Andriamanitra, ny fanarahana ny toromarika omen'Andriamanitra, nitondra fanafahana ho an'ilay vahoakan'Andriamanitra, ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, nitondra fanafahana an'ilay vahoakan'Andriamanitra, ny famelana n'Andriamanitra hiady fa izy kosa angina. Na dia teo aza ny tsy finoana, tsara fa nomonomonina, natahotra, na ny mitsiny, na dia teo aza ny tsy finoana dia niandany mandrakariva tamin'ireto Israelita Andriamanitra. Na dia eo aza ny tsy finoanao dia iandany mandrakariva aminao Andriamanitra. Ny rian'Andriamanitra mantsy ny ampianatra sy hitarika azy ireo anana fomba fisainana sy ny fitondran-tena ny vahoaka nofidian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ihany koa ianao mba andeha amin'ny fitondran-tena araka ny mahavoafidin'Andriamanitra anao. Ary tamin'ny faharetana no nitarian'Andriamanitra azy ireo. Manam-paharetana amiko Andriamanitra. Tsapanao ve izany? Manam-paharetana aminao Andriamanitra. Tsapanao ve izany? Tena miaritra Andriamanitra satria tiany ianao raha toa ka mba ho afaka. Fantatsika tsara mantsy nefa fa zara raha nahafantatra momba an'Andriamanitra no sady tsy ampy finoana ny zanak'Israely ka isaka metsika dia manjary raiky tahotra sikivy. Tsy nanana fitaovam-piadiana rahateo izy, tsy zatra ady. Olona reraka ny fanandevozana rahateo moa. Sahiran-tsaina kanefa na dia teo aza izany toe-javatra izany, nanefa angorahan'Andriamanitra. Io mahafinaritra io. Tiako ampahiranao amin'izao farany herinandro fa tena mangoraka amin'ny toe-javatra mahazo antsika Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fotsiny anefa hoe mangoraka izy dia mijanona eo, fa maneho endren'Andriamanitra amin'izay fomba hitarihana antsika, ahatonga antsika ho tafita eo amin'ny lalana mamakivaky ny ranomasina mena. Manana ranomasina mena avokoa isika tsirairay avy izay tokony hampitana. Mino asa matoka fa Andriamanitra hanome ny fomba rehetra ahafahantsika matafita amin'izay ranomasina mena ny fiainantsika izay. Azo antoka ny asa fanavotana izay efa nataon'i Jesosy teo amin'ny tantara, ary manome antsika izy fa tsy misy tokony hatahorantsika ny amin'ny ho avy, satria efa nitantana ny fiainantsika Andriamanitra tamin'ny lasa rehetra. Noho ny sandro maherin'Andriamanitra dia ho tafavoaka isika. Noho ny sandro maherin'Andriamanitra
dia mangina tahaka ny vato ireny zavatsarotra ireny. Ry mpiara-midinika namana, rehefa miatrika zavatsarotra isika, rehefa matsapo tapidalaka re tahaka ny sokina na ny bato hoe, dia misy toko ho antsika ny hira izay nataon'ny Mose sy Miriama, satria mampatsiaro antsika toe zavatra lehibe teo amin'ny tantara ny vakoan'Andriamanitra izany tononkira izany. Raha mahatsiaro kivy ianao androany, raha mahatsiaro ny tenanao toy ny very ianao, toy ny navela ho irery ianao androany, dao sokafy irao ny hira ny Mose sy Miriama. Azonao taony mamorona ny feony, azonao taony mamorona an'izany, fa ny tonony dia tena mampahery, satria mampahatsiaro antsika fa ilay Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra mpiady mahery ary vonona nanomeanao ny fanafana. Ka ny riko dia izao, io Andriamanitra izay namoaka ny zanak'Israely tany Egypta, nitantana azy tamin'ny ranomasina mena, no iriko ihany kio mba hitantana anao ka ho tafavoaka amin'ny ranomasina mena ny fiainanao ianao, ka handia lalamaina tsy misy manano sarotra, dia ho faly anao izay fotoana izay hidera an' Jehova. Mahery izy ary mpiara-midinika namana, andao hifikitra amin'Andriamanitra, ary izay no asahiko hanentana anao androany mba hidinika indraytsika amin'ny dinika manaraka raha mbola tsy tonga ny tompo, satria Andriamanitra no homba anao. Ndeha ary hivavaka isika. Raha io indre zany hafalinay, manana zany toky izany, manana zany fanantenana izany, ianao tokoa no mitondra fanafana hoe tsisy ninazonay atao, izay mantsy malemy, tsy ampy finoana izahay, mpanompo tsy mendrika izahay, kanefa nohony amin'i Jesosy ilay efa nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, dia miantraka izahay, manana hery izahay fa andresy miaraka aminao. Tantanao ary izahay tompo, aza vela ho irery izahay, mitahiry eto mpiara-midinika rehetrarehetra reto, fantatrao ny fandavan-tenan'izy ireo, fantatrao ny fanoloran-tenan'izy ireo, fantatrao ny fitiavan'izy ireo amin'ny teninao, mitahirana tsirairay avy izay mahakasika anay na amin'ny mora na amin'ny sarotra na amin'ny fahoriana na fifaliana, dia aoka ianao iandany aminay ary hitondra fanafana sy vahaolana amin'ny fiainana tsirairay avy, ka mba samy ho tafita amin'ny ranomasina mena ny fiainana avy izahay. Vavaka dia tonoina sy angatana amin'anarana Jesosy. Amen.